Raha ny azo ampitinana anazy zany a dia zahay ireo faritra rehetrarehetra reo zany indrindra moa mitovy amin'izany an'ity faritra Atsimo Antsinanana zany a amin'ny asa fampandrosoana tena vonona ny gouvernoura rehetra reo namana rehetrarehetra reny indrindra moa eto Atsimo Antsinanana zany a dia mametraka le ara-pahamena amin'izay hoe indrindra ny ady amin'ny sy fanjari-tsakafo ny tsy fahampiana zany a dia ny fambolena satria raha mamboly vary isika manao ny fanondrahana rano a dia mitombo ny fambolena vary eny amin'ny tondrahana rano ary mihena ny fanapahana ny ala anty an-tanety zany hoe mifameno zany ny ady amin'ny velo rano fahasivy sy ny Madagasikara maintso zay eo amin'ny velo rano fahafolo dia ahafahana miaro ny ala zany ny fampitomboana ny velaran-tany ary mitombo zany ny vary vokarina zany a mba hiadina amin'ny fahantrana ary rehefa voky ny olona miena ho azy zany ny asa rasy ny mpanao dahala fa mateko fahasahiranana ihany koa zany ny mahatonga anazy regny zany zay zavatra zay zany dia mifandrindra hoe sy maintsy enjana zany ny lalana mba amoana ny vokatra ivezivezen'ny olona sy ny vokatra zany mba ho tombosoa ny vahoaka eny fotony sy ho tombosoany koa zany le olona mipetraka aty an-tanan-dehibe ary moramora koa zany ny famoahana ny marary moramora ny famoahana ny vokatra dia hifanerasera ny olona ary hirindran-damina zany ny fiarahamonina araka izay voalaza zay. Raha ny faritra Atsimo Antsinanana zany dia miavaka manokana amin'ny famokarana ny girofle. Tsara ho fantatsika zay Atsimo Antsinanana dia agnisan'ny faritra faharoa ny mpamokatra girofle eto Madagasikara aorian'ny analanjirofo. Misy ihany koa moa ny café, efa misy zao ny vanille, misy ny poivre noir ary misy ny poivre rouge. Zany dia mampiavaka ny faritra Atsimo Antsinanana ankoatra ny fambolem-bary sy ny sisa moa zany. Ny olana kely zao manko amin'ny mpamokatra zany dia ny ohatra ny vidim-bokatra zany ireo vokatra teneninareo rasy le vidim-bokatra. Raha oharina fotsiny zao ny vanille ty amin'ity dia napetraky ny tao amin'ny ministère fa tokony ho 5,7 ariary ny kilao ny vanille maintso nefa sy tratra zany vidin'izay fa nisy ny vidy ary nanomboka taty amin'ny 5,000 roa 5,000 3 5,000 zany angamba raha efatrala ny farafahabeny ny vidy nividanan'ireo collecteur zany ny vanille maintso zany hoe ohatra ny collecteur ndray zany mametra ny vidiny hoe zahay sy vidy amin'io 5,000 eo zany le tena olana teo zay tokony hitadiavana vaha-olana iaraha miasa zany amin'ny collecteur matanjaka zany na société matanjaka mba hifanaraka amin'ny vahoaka zay amin'ny faritra zany sy ireo mpamboly sy ireo mpividy zany mba ho sara zany ny vidim-bokatra. Raha ny zavatra tokony iarahana zao mba anatsarana an'izay dia sisy afa-tsy ny fitadiavana karazana partenaire amin'ny vokatra ary zay zany mahazava-dehibe le fanaovana n'le foire zany satria ny foire dia mampiseho ny maha ny faritra sy ny vokatra ananany na akibon'ny tany io na fambolena io na ambonin'ny tany io zany na anaty ranomasina io ilaina zany efa ampisehoana an'izay mba ahafahasika mitady mpamasy mba hividy amin'ny vidiny ara-dalàna zany le vidiny aty amin'ny mpamokatra. Be da be ary sorana fitondram-panjakana tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'izay zavatra zay zany satria zareo zao fa tonga omaly ny anay ny fanampy ny agent tonga taloha ny niveleuse tonga ny chargeur omaly zao ny compacteur sy ny bulldozer camion citerne andrasanay izany dia anenjehana fanamboaran-dalana ary ny faritra Atsimo Antsinanana ny tena maika dia eo amin'ny 970 kilometatra zany ny tena enjehana zany mampiditra makany amin'ny commune
eo ihany ny route nationale io moa hiarahanay ministère des travaux publics zany fa ny gouverneur zany dia eo amin'ny intercommunal zany zay ambola mamahan'ireo commune maro ambola enclavé mitokamonina tsara zany dia hoe sika zany tokony amboly fa raha nivela rahatany misy eto Madagasikara zao raha mamboly ny olona 420 sapitrisa zany ambola tokony hovoky malalaka any Madagasikara ary isorako lehibe eto ny premier ministre lehiben'ny gouvernement satria nandalo tany Atsimo Antsinanana izy tamerinandro lasa iny ary anisany nametraka sindrom-peo tsara izy amin'ny hoe jerevo ny tany azo tondrana rano anaovana barazy hamokatra tanjonanay zany dia mba manao fahavitantena ara-sakafo ao aminay autosuffisance alimentaire surtout en riziculture zany ny faritra Atsimo Antsinanana ray manontolo ohatran'izay